mitohy ny tolona araky ny voalazany ireo mpanao fihetsiketsehana rehetra amin'izao fotoana izao ary tsy misy mihemitra intsony izao satria efa akaiky dia akaiky ny fandresena ho an'ny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao ka ny bitsibitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fitohizan'ny tolona no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity hoy hop Madagascar izay any Toliarany mitohy ny tolona nanao fanambarana manoloana ny toedra rahampirenena ny hop Madagascar izay mivaky toy izao miondrika ampanajana ary maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany ireo zay namoiny ainy tamin'ny fihetsiketsehana rehetra nandritran'izao tolombahoaka izao ary manameloka ny herisetra na avy amin'iza izy ireo niova hop Madagascar ho an'ny faritra mizaka tena ny anarany isalorany ireo mpitolona eo anivony hetsiky ny olom-pirenena manomboka izao misaotra ny miaramila kapisaty ny hop izay angadina nanana sy vinahitana ny fandresena izao amin'izao tolombahoaka ho an'ny fametrahana ny rariny sy ny hitsiny amin'ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena izay ijalian'ny vahoaka malagasy rehetra nisy ny fifanarahana na jurisprudence ny taona 2024 izay nanomezan'ny HCC ny fitantanana any andro rajoelina na tsy araky ny lalam-pandroena na zay izany ka rariny raha omenan'ny kapisaty ny fitantanana mba anovana ny fampandehanany raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo hatrany hisorohana ny fidirany hery avy any ivelany amin'ny fiainam-pirenena izany ka ny FFKM no hipetraka ho mpandelanelana amin'ny fametrahana ny rafitra aloha mandrapahatonga amin'ny fametrahana ny ordre constitutionnel ny hop dia mbola manamafy ny fanovana rafitra fa indrindra ny fametrahana ny faritany mizaka tena tsy manana fahefana ary tsy filohampirenena i andro rajoelina nanomboka tamin'ny fahazahona ny zom-pirenena frantsay ka tsy manan-kery ny mahafilohampirenena azy nanomboka ny taona 2024 sy ireo fanendrena izay nataony rehetra takiny hop arak'izany ny fanesorana azy tsy misy atakandro sy fanesorana ireo olona rehetra izay nitendreny manomboka amin'ny tenany hatramin'ny sefokotany arak'izany rehetra izany dia nanamafy ny hop Madagascar fa miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ny vahoaka eny fotony no hametraka ireo rafitra izay voafaritry ny lalàna mitohy ny tolona hoy ny hop hatrany ary tsy mijanona izy ireo ao anatin'izao tolona izao hatrany nosy be helville indray hidina an-dalambe ny mponina ao nosy be raha tsy misy fepetra araisina hisamborana ny teratany vahiny iray izay ambaran'izy ireo fa mpiara-miasa ankaiky tamin'ny fitondranana andro rajoelina raha lohanany vaovao azo ny tambazotra miaraka aminy no mibaiko ny fitsarana ao an-toeranao ka miteraka olana maro manitsakitsaka ny zondolombelona sy ny maro hafa andrasana arak'izany ny fiovan'ny toedra raha any nosy be ihany aorian'izay fanambarana izay mitohy ny tolona hoy ny cellule de crise diovy Madagascar ao Toliarao nanao fanambarana ihany koa ny avy amin'ny cellule de crise diovy Madagascar manao antsoavy izy ireo amin'ny ankolafinkery rehetra na isambatan'olona mba hirahihina sy hitsangana hanamafy ny tolona ho an'ny tombotsoan'ny daolobe manamafy ny fiombonana lahelo ihany koa izy ireo ho an'ny fianakaviana izay mbola niampy ny namoin'ny havana tamin'iny androny asabotsiny indrindra ireo miaramila izay lavon'ny bala sy naratra mafy teo ampaniteterahana ny asany izay miaro ny vahoaka ny antsoantso Fahefana tato ato zay melohan'izy ireo tanteraka ny herisetra izay ataon'ireo tsy mataotody ka mikendry sy mikasa ny handravany tolombahoaka izay ijoroany miaramila ny kapisaty ka mizara vola etsiroa mambolokorontana mba ho maty momboka ny fanavotam-pirenena manao antsoavy manokana ho an'ireo mpitandro filaminana namana rehetra ao Toliara na zandary io na tafika na polisy na amperinasa izany na efa misotro ronono mba hiray fo hiray saina hanambatra ny hery amin'izy ireo mba handrindra sy hanamafy ny tolombahoaka ho amin'ny tombotsoan'ny maronisa ankasitrahan'izy ireo ihany koa ny tolona izay nenty generation Z ireo mpanolotsaina ny commune ao Antananarivo renivohitra ka notsongoina amin'izany i Alban, Lili, Clémence
ny miaramila ny kapisaty izay sahany joro sy vonina hiarony vahoaka sy ny fananany mitaky ny zony ho amin'ny fahafahana noho izany nanamafy araka izany ny eo anivony cellule de crise du Madagascar ao tolo Araho fa hisy hetsika goavana amin'ny kanzany demokrasia any an-toeranany ary miantso ny pirenena rehetra tsy ankanavaka izy ireo hanohy n'izay tolona izay efa natao izay. Diaspora malagasy manohana ny tolom-bahoaka ao Madagascar ho fiombonam-po sy mariky ny fitiavan-tanindrazana nanatanteraka ny hetsika ihany koa ireo malagasy monina amin'ny Lille sy Lyon naneo ny fiaraha-miory amin'ireo namoy aigny noho ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ny diaspora malagasy. Toa masina mikatona sy kolom-panjakana rehetra manomboka amin'ity androandroany ity nanamafy ny fianakaviam-ben'ny fampianarana ao amin'ny drainina antsinanana fa tsisy birao na sy kolom-panjakana hisokatra ao amin'ny farim-piadidina toa masina voalohany sy toa masina faharoa manomboka amin'ity androandroany ity noho ny fitokonana izay ataon'ireo mpianatra sy ny mpandraharaha tsy hiverina ny fampianarana raha tsy hivaly ny itetin'ireo mpitolona izay mifototra amin'ny zo sitrihana ny tombotsoa amin'ny asa. Kapisaty manohy ny andraikiny amin'ny fitiavan-tanindrazana ny mpitandro filaminana indray etsy andaniny dia samy namoaka ny fanambarana avokoa ireo vondrikery samihafa misesisesy nanao fanambarana tamin'iny andro ny omaly iny ny veo anivon'ny folandahy malagasy ankoatra ny tafika nanao fanambarana ihany koa ny teny amin'ny toby Ratsimandrava sy ny teny amin'ny toby FGN Fort du Chaine ny gendarmerie am-pirenena ary nanatanteraka izany ihany koa ny polisy pirenena sy ny mpandraharany fonja. Araky ny volazany Andriamatoa Marc Ravalomanana indray raha naneho ny heviny izy manoloana an'izao zava-misy zao satria maro sahady ny resaka mandeha tsiroa manoloana ireo mpanao politika izay hita sy tazana teny amin'ny 13 Mai niara-nisa lahy nandray fitenenana teny an-toerana teny dia maro ny tsikera izay mahazo azy ireo izay nolazain'olona sasany fa nijapy ny sambo izay efa nandeha ka nilaza mazava tsara Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'izany rehetra izany fa ny tenany dia tsy hitsabaka mihitsiny amin'ny fitondrana tetezamita ary tsy maniry ny handray an'izany velively ny tenany fa izy dia tsy maintsy miandry an'izay fifidianana madio sy mangarahara anizy vao hilatsaka indray ho kandida ho filoham-pirenena ary raha lany moa izy amin'izany dia noho ny safidim-bahoaka araky ny voalazany hatrany. Mazava araka izany fa tsy ny handray fitondrana mihitsy no mahamaika ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ny Fampandrosoana any Madagascar. Araka izany raha ohatra ka mametra-pialanina Andriamatoa Rajoelina amin'izao korontana izao dia mety ny tafika malagasy izany no handray an'izay fitantanana ny firenena izay satria izy ireo raha teo moa no tokony hitondra an'izay ao anatin'ny tetezamita izay raha toa ka misy an'izany fa tsy sanatria akory homena olona tahaka ny seho taorina niny hetsika sivy sy roa arivo indray dia rehefa aveo izao indray ny tohiny raha toa ka izay foana no horaisina eo ka iandrasantsika araka izany ny fandraisan'ny tafika an'izay fitondrana izay raha toa ka miongana amin'ny toerany Andriamatoa filoha amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy makasitraka dia mirary soa.